miarabantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Ny fanamasina anazavantsika hitarika atsika amin'izao fotoana izao ho eo amin'ny fanatrehan'ny tompontsika ary hikasika ny fontsika tsirairay avy a eo ampandraisana ny teny. Raintsika ny Matthieu toko faha 1 a Matthieu toko faha 1 ny andininy faha 20. Matthieu toko faha 1 ny andininy faha 20. Fa ahoana kosa ny hevitrareo, nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe anaka andeha miasa any an-tanimboaloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho, nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe andeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy ny lamatoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa nareo kosa na dia efa nahita izany azy dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Amen. Ny fankatoavana ny tenin'ny ray no zava-dehibe ho antsika zanany. Izay ny tiana apetraka amintsika amin'ity teny ambarantsika mandritry ny minitra vitsivitsy ity. Ny teny izay voaraintsika teo dia manambara fa ny zavatra takin'ny ray amintsika dia ny fankatoavana ny teny izay ambarany. Jesosy nanao fanoharana teto ary miresaka amin'ny mpisorona sy ny loholona izy eto. Dia nambarany hoe nisy an'ireo olona roalahy reo izay nirandray hiasa any an-tanimboaloboko. Ilay lamatoa nanda fa avy eo izy nandeha ihany. Le faralahy nanaiky fa nanaiky ambava fotsiny fa tsy nandeha. Dia hoy ny tompo hoe ilay lamatoa no nanaiky ary nankatoa ny ray. Dia hoy Jesosy avy eo matsy ny loholona sy ny fariseo hoe ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no mialoha lalana anareo, mialoha anareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Satria ireo rehefa nitoriany Jaona ny fibebahana, rehefa nandeha tamin'ny lalana ny fahamarinana ny Jaona dia nanaiky ireo, nino ireo, nanenina ny amin'ny fahotana nataon'ireo ary nisy fankatoavana ny tenin'ny ray tao aminy dia natonga azy azo ny famonjena. Fa hoy Jesosy matsy ny mpisorona sy ny lolona, ianareo kosa hoy izy na dia efa nahita an'izany ary hoe reto misy mpamory hetra izay tamin'izany fotoana izany teo amin'ny firenena, teo amin'ny fiarahamonina dia tena hita hoe olona mpanota. Satria nahoana? Mpangalaboly, mpanao antsojay, mpandrahoana olona, mpanao antery olona ary maka izay tsy anazy ary mangalatra, manao kolikoly, manao risoriso, manao zavatra sandoka sy ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Nefa rehefa reny no nitoriany Jaona ny fibebahana izay nolazain'i Jesosy eto hoe lalan'ny fahamarinana, dia nibebaka ireny niala tamin'ny faharatsiany, niala tamin'ny fahotany. Tsaroantsika ny tantaran'i Zakaiosy. Rehefa eny ambony hazo izy dia nolazain'i Jesosy hoe midina faingana ry Zakaiosy fa tsy maintsy miantrano ao an-tranonao androany. Nampiatranony Jesosy, nampiatranony tao aminy Jesosy, ary rehefa tao izy, rehefa nahita ny fahalebiazany zany Jesosy zany, ny heriny zany Jesosy zany, ny fahamasinany zany Jesosy zany, ny fitiavany zany Jesosy zany, ny maha-Andriamanitra zany Jesosy zany sy ny tena hoe mahampamonjy an'izany Jesosy zany, dia niaiky ny fahotany Zakaiosy. Ary hoy Zakaiosy hoe tompo, indro ny fananako meko amin'ny malahelo, ary izay nalaiko tamin'ny tsirariny dia honerako avo efatreny. Zay ny zavatra nisy tamin'ny androny Jesosy. I Zakaiosy izay mpamory hetra no nibebaka ny atsasan'ny fananany nomeno amin'ny malahelo, ary izay rehetra nalainy tamin'ny fanapakana sy tamin'ny tsirariny dia nonerany avo efatreny, mariky ny fibebahany zany. Ny vehivavy janga ihany koa Jesosy mialoha anareo, tsy hoe mialoha lalana izy fa mialoha anareo mihitsy ny vehivavy janga. Satria ny vehivavy ratsy fitondran-tena, vehivavy mpivarotena, rehefa nandre ny fitiavany Jesosy, rehefa nandre ny famonjeny Jesosy dia nibebaka niala tamin'ny faharatsiany. Ary ao anatin'izany le ao amin'ny Jaona toko 9
rehefa nytantara Jesosy rehefa nisy tantara hitantsika atao hoe le vehivavy azo ola-tanana njangajanga dia nakeo anatrehan Jesosy ary Jesosy na indray segondra raha tsy nanameloka azy no ny fahotana vitany fa hoy Jesosy hoe za tsy manameloka anao fa amin'izao sisy zao aza manota ntsony dia nibebaka iny vehivavy janga iny ary rehefa nibebaka izy azo ny fanjakany lanitra reo zavatra roa reo nentin' Jesosy nanambarana tamin'ny loolona sy ny mpisorona hoe reny ara ny fahamarinana reny ny vokatry ny filazantsara reny ny vokatry ny teny izay nafafy na tonga azy ireo nibebaka ijonona izay nitory ny lalàn'ny fahamarinana dia nipaika tany amin'ny mpamoretra nipaika tany amin'ny vehivavy-janga ary ireo zay tsy olom-boafidy oa raha jerentsika ny amin'ny fiarahamonina sy ny amin'ny fivavahana jiosy zay tsy lo olona izay tsy mpanora-dalàna zay tsy fariseo zay tsy sadotseo fa olo-tsotra mihitsy teo amin'ny fiarahamonina ary olona atao hoe nailikilika sy natao atsisy tosy mihitsy satria tsy jerena hoe tsy miendrika ary tsy misy fiheverana azy tsy isy fanajana atao aminy ireny rehefa nandreny filazantsara dia nino dia mariky ny finony porofo ny finony dia izy nibebaka niala tamin'ny fahotana ary tsy niverina tamin'izany ntsony zay ny zavatra nylazainy Jesosy matsy ny mpanora-dalàna matsy ny mpisorona sy ny lolona teto hoe ianareo nahita ndreny fa ianareo tsy nibebaka ianareo mba hazona ny famonjena ianareo tsy nino nahitan'izy ireny tsy nanenina tamin'ny fahotanareo fa mbola ny aina tao amin'ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany tsy fankatoavana izay lazainy Jesosy ihany tsy fankatoavana voalohany matsy dia ny fibebahana ny fialana amin'ny fahotana ny fankatoavana voalohany dia ny finoana rehefa mino dia mibebaka teny lazaina amintsika izany ho antsika amin'izao vanim-potoana zao indray ary amin'izao vanim-potoana zao 424 ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ho an'ny kristianina rehetrarehetra ary tsy ho an'ny malagasy ihany fa zay manaraka zao fandarana zao fitoriana zao maneran-tany any amin'izay misy azy rehetrarehetra any firifiry ny teny nafafo atsika firifiry ny fanambarana zay voaraitsika firifiry ny fahamarinana zay nambarany Jesosy tamintsika aiza ho aiza ny fankatoavantsika an'izany fa nilainy Jesosy ny nitakin'ny ray amintsika dia tsy fahafantarana ara-tsaina intellectuel fotsiny tsy ny fahalalany saina fotsiny zay tsy mitondra ho amin'ny fahamonjeny zany fa nilain'ny tompo nilain'ny Jehova ray nilain'ny Jesosy mpamonjy amintsika dia ny mankatoa zay rehetrarehetra ny lazainy mankatoa zay rehetrarehetra ny lazainy ny ato amin'ny baiboly ny voasoratra ato amin'ny baiboly dia nitakin'ny ray amintsika dia fankatoavana inona moa natonga ny Adama sy Eva ho lavo ny tsy fankatoavana ngeny natonga azy ho lavo satria efa napetraka taminy hoe izao ny sitrapon'ny ray fa nandika an'iny izy amin'ity zavatra rehetrarehetra ao anaty baiboly ao be da be ny manambara zay hoe misy teny nambara fa tsy nankatoavana ary rehefa tsy ankatoavana dia tsy mitondra fiainana tsika be da be no miteny hoe mampahery ilay teny ambara tena milaza ny fahamarinana ilay teny ambara tena misaotra fa tena zany ny fahamarinana ary tena ilainy zany dia manambara ary dia isaorana antsika ny fampaherezana sy filazana zany fa izao aiza ho aiza ny fankatoavantsika n'le teny so mahafinaritra ny sofina fotsiny so mahafinaritra ny saina fotsiny so mampitabitaka eo am-pianona fotsiny fa mitondra fanovana ao antsika ve le izy mitondra fankatoavana amintsika ve le izy fa tsy miampy ny mahare sy miainy fotsiny fa mila mitarika ho amin'ny fankatoavana zany mila mitarika amin'ny fankatoavana zany Jesosy nilaza ao amin'ny Matthieu 12 ao amin'ny andinidiny faraparany ao hoe nisy fotoana tonga ny ralahany sy ny reniny mitady azy dia hoy ny olona hoe Jesosy mitady anao ao an-tokotany ao ny reninao ny ralahanao ny anabavinao dia hoy Jesosy nanintsitra ny tanana izy ny reniko sy ny ralahako sy ny anabaviko kosa izy dia zay miaino ny teny ary mankatoa izany zay ny nambaran'i Jesosy tamin'ny olona zay niteny taminy zay no lazainy Jesosy hoe ny fanaizana iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy no ralahako sy anabaviko ary reniko Matthieu 12:15 zany hoe le fankatoavana ny dedavan'i Jesosy amintsika niteny koa Jesosy tany amin'ny Matthieu 7:1-20 dia hoy Jesosy tompo tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra
mazava ho azy zany fa le fankatoavana ny diadavany dada ho antsika, ny diadavan Jesosy amintsika. Mahitsika ao amin'ny filazantsara karazana olona zay atao hoe nankatoa ny tenin'Andriamanitra ary nahazo ny famonjena. Raintsika tantarany Saoly any amin'ny testamenta taloha, Samoela voalohany a 5:10 zao ny zavatra misy ao. Naniraka Samoela hoe niteny tamin'ny Saoly izy hoe ianao ny vidin'Andriamanitra ho mpanjaka, vidin' Jehovah ray ho mpanjaka ianao. Dia zao mandehana makany amin'ny Amalekita, vonoy daholo ny Amalekita rehetrarehetra fa aza asiana ambiny, na ny mpanjaka, na ny zokiolona, na ny lehilahy, na ny vehivavy, na ny ray aman-dreny, na ny zandry, na ny ankizy, na ny biby fiompy, na inona eo anaty anareo, vonoy daholo fa aza misy avelana ny ray azy. Eny ary lasa Saoly nandeha. Rehefa nandeha tany Saoly dia zao ny zavatra nitranga, tsy nanaraka an'izay nilazainy Samoely zay izy, fa ahoana? Tsy ny vonony aloha mpanjaka ny Amalekita, Iagaga ny anarany, fa nitehiriziny tao. Ny ampy an'izay zay rehetrarehetra nafinaritra azy tao dia tsy ny vonony, nefa ny baiko napetraka dia hoe aringamo daholo, dia izy nisy tsy ny vonony. Zavatra nafinaritra ny maso izy dia tsy ny vonony, fa notehiriziny, ary rehefa nitehiriziny ireo dia tonga ny fahatezeran'Andriamanitra, tonga ny fahatezeran'ny Samoely. Satria nahoana? Ny baiko napetraka dia hoe vonoy daholo, nefa ny azy tsy zay fa tsy ny vonoy. Zay nafinaritraritra azy ozy izy dia tsy ny vonoy. Mahita an'izany sika ao amin'ny Samoela voalohany 5:10 zao ny voasoratra hoe ny zanako 9:7 fa Saoly sy ny olona tsy namono any Agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny mifa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra, fa tsy fony ho naringany ireny, fa ny tsara rehetra izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Zany hoe nisy tsy fankatoavana tao, tsy fankatoavana. Ny baiko dia hoe vonoy daholo, ny azy zay nafinaritraritra azy dia tsy vonoy. Dia inona ny lazain'ny tompo avy eo? Tezitra Andriamanitra, tezitra Jehovah ray, ary niteny tamin'ny Samoely izy hoe tsy ekeko ho mpanjaka intsony Saoly. Zany hoe vokatra ny tsy fankatoavantsika io dia misy tsy fifalian'Andriamanitra, misy tsy fifalian'ny ray, misy tsy hafalian'ny fanamasina ao anatsika, ary malahelo ny ray, malahelo Jesosy ary mandatsika izy raha tsy mankatoa azy sika, fa mila mankatoa sika ary havana malala ry zay manaraka an'izao teny ambara amintsika izao. Dia hoy ny voasoratra atao amin'ity Samoela voalohany 5:10 ty any hoe ny zavatra diadavin'Andriamanitra ne tsy resaka fanaovana fanatitra e, tsy zavatra diadavin'Andriamanitra tsy resaka fanolorana sabora menaka e, ny zavatra diadavin'Andriamanitra tsy resaka fanolorana fanatitra alatsadra, fa ny tena diadaviny dia ny miaino ny feon'i Jehovah ary manaraka an'izany. Ao amin'ny Samoela voalohany 5:10 andininy 2:20 sy ny 7:20 tsika mahita an'izay. Hoy ny voasoratra hoe sitraky Jehovah va ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra latsadra mihoatra noho ny miaino ny feon'i Jehovah, ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary miaino ny tsara noho ny saboran'ondry lahy, fa ny miodina dia toy ny eloka amin'ny fankatovana ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy ny terafima. Zany hoe isika zay tsy mankatoa ny tenin'ny ray, rehefa tsy mankatoa azy sika, na anao rakitra be tsika, na anao fahafolo-kareny tsika, na hiditra sampana zao tsika, na hiditra fiangonana zao tsika, na anao adidy zao tsika, na anao an'izao asa rehetrarehetra zao tsika, nefa raha oamposika ny misy tsy fankatoavana ny tenin'ny ray, tsy misy tsy fanarahana zay rehetrarehetra lazainy, dia tsy ankasitrahany avokoa zany. Mazava be zany tenin'Andriamanitra zany tsy zavatra atolotra ety ivelany dia davatompo, fa ny fo manaiky ao anaty, ny fo manaiky ao anaty. Misy teny vahiny zay hoe l'enfer est bourré de bonnes intentions, zany hoe any amin'ny elo, any amin'ny fahoriana, any amin'ny afo be any dia olona be fikasana tsara daholo ny tany, fikasana fotsiny, fa tsy nandroso ho amin'ny fanatanterahana. Tsika ihany koa raha mandeha ny tenin'Andriamanitra tsy ho ao amin'ny fahalalan'ny saina fotsiny, fa mila fankatoavana ao am-po. Rehefa miteny ny tompo hoe afo izy ny fahotana dia mila afo izany. Rehefa teny ny tompo hoe ankatoavy ny teniko na inona lazaiko dia ankatoavy zany. Fa zany no mahatonga an'Andriamanitra ho tonga fahatezerana ao amintsika raha tsy mankatoa ny teny isika.
dia omeny fotoantsika androany hoe isaintsaina ny amin'ny teny rehetrarehetra zay efa nizaraina tamintsika ankatoavintsika ve zany rahantsika ve zany ao amin'ny Ezekiela toko fahatelo amin'ny telopolo ao any koa dia misy teny manamparasala amin'izay hoe ny olona ozy izy rehefa amin'ny teninao dia ho azy mitory teny zany dia faly ny olona mahafinaritra zany teny zany teny mahafinaritra ny sofiny zany teny zany fa izy ozy izy tsy mankatoa zay lazainao lasa ataonao ohatry ny mihaino hira ny mihaino anao ary mihaino hira mahafinaritra ny mihaino anao fa ny teny zay ambaranao izy tsy ankatoavina Ezekiela toko fahatelo amin'ny telopolo any amin'ny faraparany any ao zay rentsika vetivety zay Ezekiela toko fahatelo amin'ny telopolo dia amin'ny andinin'ny faraparany eo ozy izy hoe indro ianao dia ataony toko indro ianao dia ataony ho tahaka ny mpanao hira mahafinaritra izay tsara feo sady mahay mitendry fa mandreniteninao izy nefa tsy mety mankatoa azy ary no tanteraka zany indro efa ho tanteraka zany dia ho fatany rehefa misy mpaminany tokoa eo aminy mandrosogoroso kely ery alolotsika dia ozy izy hoe ary ianao ry zanak'olona eo amin'ny andiny fahatelopolo ary ianao ry zanak'olona ny zanaky ny firenenao dia miresaka anao eny ambodi-rindrina sy eo ambaravarany tranony ka samy manao amin'ny rahalahany hoe andeha isika ary eo ka ndre izay teny avy amin'ny Jehova dia makao aminao tahaka ny fiavian'ny olona izy ka mipetraka eo anatrehanao toa oloko ary mareny teninao nefa tsy mety mankatoa azy fa indro teny mamy no lazainy ny vavany nefa ny fony dia lasa manaraka ny filankarena efa lazaina amintsika foana io le resaka harena io koa indro ianao dia ataony tahaka ny mpanao hira mahafinaritra izay tsara feo sady mahay mitendry fa mandreny teninao izy nefa tsy mankatoa izany zavatra takiny tompo amintsika ry havana dia fankatoavana Jakoba apôstôly dia milaza koa aoko mpiaino teny aoko mpankatoa ny teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny fa matiantokotsika raha miaino nefa tsy mankatoa fa ny tena hoe mankatoa mampiatra miaina zay teny voasoratra eo mila ankatoavana avy eo misy miteny hoe tsy vita anie le mankatoa zay zao mety fanontaniana ahoana arany ankatoavana tsy vita anie le izy milaza aminao fa vita io rehefa ao anatinao ny fanamasina rehefa ao anatinao Jesosy miazo fijaliana Jesosy manafaka anao amin'ity tenany ota tsy mahay mankatoa ity teo amin'ny azo fijaliana namitehan Jesosy ny nofo zay tsy mahay toa ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana namitehan Jesosy ny nofo zay mpanota ary teo amin'ny azo fijaliana nanehoany Jesosy ny heriny rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia mampandresy anao izy mahatonga anao ahay ankatoa Matio toko faha 2:20 hoy Jesosy 2:20 hoe mora ny ziokako ary maivana ny entako zany ny teny tompo amintsika mora ny ziokako ary maivana ny entako mianara amiko izy izy fa malemy fanasa tsy miavonam-poa fa mora ny ziokako ary maivana ny entako any amin'ny Jaona voalohany toko 5:3 na ny 2 izy dia miteny hoe tsy mavesatra ny didiny raha tena etaeta lalinao amponao ny ankatoa an Jesosy ankatoa azy marina dia tena omeny hery ianao any amin'ny Jaona toko voalohany any dia miteny hoe zay rehetra nandray azy Jesosy zany zay nandray an'lay teny tonga nofo lay teny mahery dia nomena hery tonga zanak'Andriamanitra izy misy hery tonga ao anatinao manohatra ny nofo manohatra ny filana manohatra nyzao tontolo zao manohatra zay rehetrarehetra heriny ny maizina ary afahanao mankatoa tanteraka zay nge natongavan Jesosy any amin'ny Luka toko voalohany any koa dia hoe zao no natongavan Jesosy dia amotika ny asany maizina afahantsika manompo azy tsy am'tahotra filazantsara ny Jaona milaza zany epistily soratany Jaona dia sala amin'izay koa hoe ny aviany zanak'olona dia amotika ny asany maizina koa lazaiko aminao amin'ity androany ity tsy prétexte velively hoe malemy ny nofo tsy vita zany lazainao zany marina mihitsy lazainao fa tsy vita za miteny amintsika fa rehefa mandray ny fanamasiny tsika mandray an Jesosy tsika mifona ny amin'ny fahotantsika tsika ary mandraiky an Jesosy miditra ao anatsika ny hery zay tsy hainy zao tontolo zao raisina tsy hainy nofo toerina tsy hainy satana toerina la hery ny fanamasina afahantsika mankatoa azy hatramin'ny farany inona lazainy rehefa miteny izy dia izy koa no mamehery anatanterahana dia tena mpahery antsika amin'izany mandraisany Jesosy inohy ny famonjena nataony ekeo izy ampiatranoy izy ny fanamasina meno tsy andrakitra anao azonao hery ankatoa azy ary rehefa mankatoa azy ianao dia zay le miditra ny fanjakany lanitra
ho azy ihany ny voninahitra, ho azy ny fanjakana, ho azy ny hery mandrakizay fa tonga Jesosy anafaka anao raha ny zanaka manafaka dia anafaka izy, manafaka anao izy amin'ny tsy finoana, manafaka anao izy amin'ny fahalemena, manafaka aminao izy amin'ny nofo tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, manafaka anao izy ary atonga anao hanao ny sitrapony ho mpandresy ianao, mandresy ny nofo, mandresy ny fahotana ary andova ny fiainana mandrakizay hiakatra eny amin'ny laon'ny lanitra rehefa tonga Jesosy satria nankatony teniny ianao. Ho azy ihany ny voninahitra. Amen.